nafana ny kanja teto ambatokaranana ambomirazy ipikolona ny varamegna tsy mbola nandray fampelezan-kevitra tahaka izao ny teto lalatina rakotondraza filarana fahasivy nampiseho ny heriny ray androany taoriny ny teny ambopo sy ny tetsekoron-drano novaliny araky ny fomba nahazatra azy ny pitsikely Vava fotsy io fa tsy avitany ino rehefa tonga amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ahoana moa izy ireo amin'izany ny anafaka ny tanàna anafaka ny tanàna amin'ireo loza-pahazo azy isan-taona ny anafaka n'Antananarivo amin'ny aretiny isan'andro na mety tokony kandida fahasivy ny tsy hivadika amin'ny vahoaka hifidy azy anareo lalatiana tovavy-toplaza matahotra fa tsy hamitaka anareo tsy handanga aminareo hifamatoka aminareo mandrika an'izao manomboka amin'raika amin'ny telopolo ny volana jolay mandrapatasy ny efa-taona izao menareo ary raha tianareo azy mbola atisika efa-taona ndraika ahoana lalatiana rakotondrazafy mangataka ny anaovana ady hevitra mifototra amin'ireo olana mila vahany eto Antananarivo kandida mahasamy sedra vahoaka izay no afatra lehibe da ampitainy androany fanambo hoe ao anatiny roa volana izay atafakarany eo amin'ny toerana mahabe ny tanàna farafahaelany dia madio aloha ny tanàna tena madio zany madio mateonina satria ny zavatra rahantsika mahita izao dia be loatra ny fako maloto le tanàna maimbo sy ny sisa atao karazana défi izay miaraka amin'ny mpiara-miasa izay efa fantatra partenaire izay efa fantatra tsy hoe vao zao efa fantatra efa tamin'izany fotoana efa 5 taona lasa izay nefa nisy ny fifanatona lalatsiana tamin'ireo partenaire ireo tany ivelany nandeha tamin'ny anao manjery moa zany tamin'izany dia izay no amafisina zany ao anatin'ny programme nasa lalatiana mikasika ny fako izy traitement des ordures zany ahodina dia avadika ao angovo tahaka ny fahitany misehatra ivelany misy programme ray manontolo mihitsy mba hanentanana ny olona ihany koa anaja sotiany izay fahadiovana izay indrindra mikasika an'izay hoe atao ahoana ny fako zany